Anisan'ny zavatra mahavelombolo sady mahafinaritra dia tena mifanampy tokoa ny vahoaka malagasy indrindra anatin'ny tolona toy izao ary indrindra anatin'ny tanjona izay iraisana. Misy fiara mitondra memempona eo Anosy mandeha RN1, misy fiara mitondra memempona ireo mpianatra kira eo Anosy manomboka amin'ny 5 ora ariva mankany amin'ny axe RN1 Mertsetosika ary ahitana ny logo ZNY ireo fiara rehetra ireo amin'izany. Ny amin'ny tolom-bahoaka ny androany dia niditra ansehatra ihany koa ny tambatra sindikaly nanomboka niditra ansehatra nanatevina ny tolona nanampy ireo tanora mpianatra androany ny tambatra sindikaly. Anisan'ny izany ireo mpiasan'ny jirama, ny vondrona mpanabebijoro, ny mpiasan'ny ministeran'ny fanabeazana ary ny ministeran'ny fahasalamana. Anisan'ny nambarany izy ireo ny androany ny hoe santatra ambavarano ihany ino hoy izy ireo fa mbola ho avy ny namana marobe raha araka ny fanambarana izay nambarany izy ireo. Ny zo ariva izao moa dia nanao fanambarana tao anatin'ny pejiny ZNZ Madagasikara. ZNZ Madagasikara, ZNZ Ankatso izy ireo dia mahazo tohana amin'ny ireo lafinkira hafa. Manoloana ny zavantranga tatoato vao maika matanjaka sy mirahina ny hetsika ataontsika hoy ZNZ Madagasikara. Anio izahay dia manambara fa maro ireo herivelona izay nanatina vovonana hitondra lavidavitra kokoa ny tolona iombonantsika. Manoloana ny herisetra ny hatra tamin'ny ireo sasansasantsika tato anatin'ny andro vitsivitsy. Ny laharam-pahamehana voalohany indrindra dia ny famoronana toerana azo antoka ho an'ny mpitolona ZNZ rehetra, ny fiarovana sy ny fahasalamana ary ny fitonian-tsaina ho an'ny mpitolona tsirairay ny fototra ny adidintsika. Maneho firaisan-kina isika amin'ny ireo naratra sy ny harany herisetra ary mirary fihononana ho an'ny ireo namoy havana. Ny herim-pona sehontsika teo anatrehan'ny fanenjehana dia ohatra ho an'ny tsirairay raha araka ny fanambarana izay nambarany ZNZ Madagasikara ny tao anatin'ny pejiny. Misaotra betsaka isika rehetra mpitolona sy namana rehetra noho ny fahavononantsika sy herim-pontsika tsy miova amin'ny herintsika iombonana no androsoantsika hoy ny hafatra izay nambarany ZNZ Madagasikara. Noho ny farany moa dia nilaza i ZNZ Madagasikara ny hoe mitohy ny tolona mijanona ho mailo sy vonona hatrany. Misy fanambarana lehibe mbola ho avy amin'ny fahavononana. Ny vovonana ZNZ Madagasikara dia ho an'ny tanjanaka ho ela velona ny Madagasikara afaka. Mazava sy mahitsy moa iny hafatra izay nambarany ZNZ Madagasikara ny tao anatin'ny pejiny iny ary vao maika mahery izy ireo fa tsy mba kivikivy ary tsy miemotra amin'ny tolona izay atao. Tsy maintsy tratra ny tanjona dia ny hoe Madagasikara ho sambatra hiadana sy ho finaritra mba holo taranaka amampara. Ny androany ariva ihany koa dia nanambarany fanehoan-keviny ny solombavam-bahoaka sy teny Randriana Soloniaiko. Atsaharo alohan'ny herisetra avelao ny vahoaka haneho hevitra ankalalahana dia andao henonany fitarainany ny hetahetany izay no vahaolana voalohany hoy ny solombavam-bahoaka sy teny. Io tsy resaka jiro sy rano fotsiny fa zavatra marobe hoy ity solombavam-bahoaka ity hatrany. Matotonga teny andalambe ny fitakina dia samy tsy navitany asany izany izahay deputy sy ny fahefana mpanatanteraka. Ny vahoaka ne tsy nangataka fanendrena praiministra izany, tsy izany no mahamaika azy fa misy marary azy aoka izay no henonina sy fantarina hoy ny fanehoan-kevitra izay nambarany sy teny Randriana Soloniaiko. Mitovitovy amin'ny fanehoan-kevitra izay nasehony sy teny ihany koa moa ny fanehoan-kevitra ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera ny mikasika an'izany fanendrena praiministra izany. Aleo aloha henona ny vahoaka fa raha tsy mifampiano antsika dia tsy misy zavatra ilamina eto hoy ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera. Henona daholo ny fangatahana izy ireo rehetra, avelao izy ireo aneho hevitra dia hita eo ny zavatra izay mifanaraka amin'ny hetahetana izy ireo hoy ny fanehoan-kevitra ny Fidèle Razarapiera raha fitipitinina ireo rehetra izay nolazainy raha nitafa tamin'ny mpanao gazety ny androany alina. Rehefa avy niresaka ny mikasika ny fanehoan-kevitra izay nambarany solombavam-bahoaka ireny moa isika dia ndeha ary isika hilaza kely ny mikasika ny Monsieur le Maire izay anisan'ny tena malaza amin'izao fotoana izao. Maro moa ny miahiahy amin'ny ity andramatoa ben'ny tanàna ity, ao ny sasany milaza ny hoe olona mamy Ravatomanga io, ny sasany kosa dia manahy ny hoe mody atao zany io mba hanjakany ilay politika hoe zarazarao anjakany. Ka raikitra ny fanehoan-kevitra, raikitra ny ady hevitra ao anatin'ny tambanjotra antserasera ny mikasika an'ity
ity Andriamatoa ben'ny tanàna Imeritsiatosika ity. Tampotampoka teo dia nitodika tany amin'ny Parisoa Andriambolanarivo ny mason'ny mpitolona navaky any Ambodizatovy moa ity Andriamatoa ben'ny tanàna ity ary navita ny kabary izay miantso fialany Andriamatoa filoha Andry Rajoelina ary nilazany ihany koa fa tsy olony ravatomanga ny tenany ary tsy voavidy vola ihany koa. Maro tokoa ny filazana fa olony ity farany ingiaparany izay no fiantsonimponina Imeritsiatosika any io Andriamatoa ben'ny tanàna io dia teraka ny ahihahiny ireo mpitolona sasany momba azy mijampy io teo filoha io. Raha tsy ahivina tokoa ny zavanisy ny volana vitsivitsy lasa izay dia tao anatin'ny fandaharana solanga ity Andriamatoa ben'ny tanàna ity no nanambara fa hirotsaka ho fidina. Nohony izany rehetra izany no mahatonga olona marobe miahihahiny hoe manodina ny tolona io sy ny sisa samy manana ny heviny sy ny fijeriny ny mpitolona momba anengia ben'ny tanàna ny ambanivohitra mitondra fantelony. Raha mitohy izao ahiahy momba azy izao dia hizarazara ireo mpitolona asa lohra izy no sakana na izy no lalana. Izay ilay politika eto amin'ny tany sy ny fanjakana ry ZNZ hoy Johary raha namakafaka ny mikasika an'ity ingia ben'ny tanàna ny Imeritsiatosika ity izay niteraka ahiahy. Rehefa avy nizara ny mikasika aniny famakafakana ny Johary mikasika ny ben'ny tanàna ny Imeritsiatosika iny moa isika dia ndeha risika hiverina kely hiresaka ny mikasika ny solombavambahoaka ny Madagasikara. Ny andro any alina ihany koa dia nanao fanambarana tao anatin'ny pejiny isolombavambahoaka Gasikara Fensoa tsy nisy ny antso tsy nandray anjara ary tsy manana hevitrehitra ny handray anjara amin'ny gouvernemanta vaovao izaho sy izahay mouvement Gasikara hoy ny fanambarana izay nambarany Gasikara Fensoa ny tao anatin'ny pejiny andro any alina. Dia mbola misy mihevitra ny hanao kentrano antrano ny fiainam-pirenena ihany hoy Gasikara manoloana izao fasarotana lalina mianjady amin'ny vahoaka sy ny firenena izao tsy misy hanaiky kentrano antrano eo hoy hafatra izay nambarany Gasikara Fensoa ny tao anatin'ny pejiny. Anisany tena nampalahelo ny vahoaka malagasy maro ny androany moa ny zavanitranga teny Ankady fotsy Ambatomitsangana tafiditra any antrano mihitsy ny lacrymogène izay nalefa ny mpitandro ny filaminana izay teny Ankady fotsy Ambatomitsangana. Nanaitra ny maro ihany koa ny androany fa nifoha tamin'ny torimaso ny vahoaka ny sambava izy ireo izay mitaky hoe miala ny filoha Andry Rajoelina ary mitaky ihany koa fa maty ny vidin'ny lavania ka tsy maintsy ampiakarina izany zavatra izany. Be dia be moa ny fampanantenana izay nataon'ny filoha Andry Rajoelina ny mikasika an'ity vidin'ny lavanilina ity fa mandraka ankehitriny dia mbola tsy mety tanteraka ireo zavatra rehetra izay noresahany fa mijanona ho fampanantenana pokaty. Raha natory izy ireo nandritra ny taona maro ankehitriny anefa dia nanaitra ny maro fa nifoha tao anatin'ny torimaso ny vahoaka ny sava indrindra ireo mponina avy ao sambava. Efa saika manerana ny nosy dia manao fihetsikehtsehana daholo ary mitaky ny fialany Andriamatoa filoha Andry Rajoelina ho arantsika eo mony tohiny ity raha mafana eto a Madagasikara ity. Toboky vavy sy toboky lahy zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka zay alatsaka hiaty misesisesy zay fa tsy halavenany resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary toboky lahy veloma toboky vavy.